mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana lefana no iaravanantsika tratra ity talata fa 8 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny Timoty voalohany toko faefatra, Timoty voalohany toko faefatra andiny faraika 12 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany zavatra izany no anjodio sy ampianaro. Aoka tsisy olona hanao tsinontsinonao no ny ahatanorana fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavoko tandremin'ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana, aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'olona mahazo toy hevitra izany zavatra izany dia kele izahay nafantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremin'ny tenanao sy ny fampianaranao ka marety amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana. Amen. Fiavana tanora fanahy Timoty, tanora rabatana mihitsy izao nirahin'i Paoly andimby azy hanohy ny asany tany amin'ireo fiangonana nahodin'ireo tao anatin'izany ny fiangonana tany Efesosy. Dia nanafatra any Timoty i Paoly manao hoe amin'ny 12 aoka tsisy olona anao hanao tsinotsinona anao noho ny ahatanoranao. Paoly dia manafatra fa tsy tokony ataon'ny olona tsinotsinona, tsy tokony ho amaivan'ny olona Timoty noho ny fahatanorana. Ny vanim-potoanan'ny Paoly mantsy dia miheverina fa ny fotoana no mahatonga ny olona hanana fahalalana be lehibe. Tamin'izany tsinona tsy mbola nisy ny hoe oniversite na sekoly ambony ianarana fa ny fiarahamonina no mampianatra ny andavanandro no ianarana. Ary dia arak'izany dia ny zokiolona sy ny olona be taona no nanana fahalalana sy fahindrena noho ny fahaelana tamin'ny taona. Ary satria tsinona ny tanora mbola tsy ampy ny taona niainany dia mandrakariva voavingavinga ny fiarahamonina. Tsy henono ny fiarahamonina, tsy to-teny. Zay mahatonga an'i Jeremia niteny manao hoe zaho mbola tanora, aleo zaho tsy irahanao Andriamanitra satria tavanim-potoanan'ny antikite dia ny tanora mbola mianatra aloha, tsy mbola azo ianteherana tahaka ny fianteherana amin'ireo olon-dehibe. Ary dia fantatry Paoly tsara mihitsy ny toe-tsain'ny fiarahamonina izay nanirahany an'i Timoty ka dia nanafatra an'i Timoty izy hoe anaka, aoka tsisy hanao tsinotsinona anao satria ianao tanora. Ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny moa efa miova ihany saingy mbola tsapanao ny hoe betsaka ny tanora izay tsy eketeny, betsaka ny tanora izay ataon'ny olona tsinotsinona, ary betsaka ny tanora izay tsy afaka mivelatra ao anatin'ny fiarahamonina izay tokony hivelarana. Betsaka ny olona koa manambany tanora, tsy mahatoky tanora. Ny antony dia satria izy ireny tsy modely. Raha tian'ny tanora no hoe ho modely, raha tian'ny tanora ny hoe ho eketeny, raha tian'ny tanora ny hoe tsy ho atao tsinotsinona na ho eketeny, ilay teny hoe kata phroneomo izay teneniny hoe tsinotsinona dia tena tsy milaza hoe tsinotsinona fotsiny ihany fa tena milaza hoe tsy antenaina n'inon'inona, tsy anantenana n'inon'inona. Tanora anantenan-javatra, tanora hiandrasana zavatra, tanora hiandrasana vokatra, tanora izay hianteherana. Ahoana no hahatongavana amin'izany? Manoloana ny fiarahamonina izay efa tsy mahatoky tanora. Dia Paoly manome vahaolana ho an'ny tanora etiny hoe ry tanora, raha tianao no tsy ataon'ny olona tsinotsinona, raha tianao ny ahatonga anao ho toteny, ho eken'ny olona,
ho tafita zay zavatra tianao ho lazaina, tiana ampitaina ary vitanao ny andraikitra zay nankinina taminao de zao voalohany indrindra aoky ianao ho modely. Aoky ianao ho modely. Tupos hoy ny teny grika. Ny tupos dia tahaka an'ireny ohatra hoe nasiana marika mafy. Zany ohatrany hoe ohatran'iny zavatra nasiana ohatra nasiana marika de kapohina mafy de misy diany io. Iny lay lava-mila teny hoe tupos, azona teny hoe type amy teny frantsay. Noho zany dia hoy Paoly manao hoe aoky ianao atao ho modely. Zany modely zany rehefa miteny hoe tupos ianao de milaza zavatra nisedrainy zany, milaza zavatra izay voasedra, milaza zavatra mafy mihitsy ara, zay le resahantsika teo hoe voakapoka mafy, mba hanana lay endrika tiana izay iandrasana aminy. Noho zany dia raha mitenytsika manao hoe tanora ho azo lay tahaka, tanora ho modely, de zao tsy maintsy ho tanora nanaiky niaritra ny mafy, nanaiky ny tefeny izy aloha. Tsy maika ho mpanefy, satria ndraindray ny tanora dia maika hanao dingan-dava, ndraindray maika ny ho tafitaingana, ndraindray maika ny ho tonga aloha dia malaky mianjera, malaky solafaka, malaky vizana, malaky trotraka. Fa ilaina lay tupos, zany hoe lay fanekena ho tefena, fanekena ho amboarina aloha vo afaka atao ho modely. Tsy maintsy miaritra aloha lay tanora, tsy maintsy miaritra izy aloha, tsy maintsy tefena izy aloha, tsy maintsy manaiky handray izy aloha, zay vao tonga tupos, vao tonga modely. Tsy maintsy misy zavatra raisiny aloha. Fa io no olana mitranga tamin'ny tanora tamin'ny andro Timote ary am'izao andro antsika zao mihitsy, maika ny sarotiny amin'ny hoe voninahitra, sarotiny amin'ny hoe endrika ivelany kanefa tsy nandalo lay tupos, lay hoe modely. Ny havako ho antsika tanora, aza manaiky ataon'ny olona tsy nitsinona, hoy Paoly eto. Aoka ianao tsy hanaiky ataon'ny olona tsy nitsinona. Aoka tsy hisy olona mihitsy anao tsy hanambany anao na hamingavinga anao satria ianao tanora. Fa mba hahatonga anao am'zany, tsy ho vingavingain'ny olona, ho hajain'ny olona de zao meteza ho modely. Dia tsy hoe modely amin'inona, tsy hoe modely amin'ny bika ve, modely amin'ny fahatsara-tarehy ve, modely amin'ny fahaiza-manao ve, fa misy modely manokana zay tiany Paoly hananany tanora eto. De izy manao hoe aoky ianao ho modely, aoky ianao olona ho alay tahaka, aoky ianao ho fianarana ho an'ny mino, zay le hoe tupos eto modely. Aoky ianao ho fianarana ho an'ny mino amin'ny fiteny, logos ny ampiasainy Paoly rehefa miteny hoe fiteny eto Paoly dia lay logos, zany hoe fahendrena, zany hoe aoky ianao ho modely alaina tahaka amin'ny fiteninao fiteny feno fahendrena, fiteninao fiteny izay lay logos zavatra mirindra, zavatra mate-hiaino, zavatra milamina. Tanora rehefa milaza zavatra, tanora rehefa miteny, tanora rehefa miresaka de zao manana hevitra feno fahendrena, manana hevitra zay azo raisina tsara, lay logos, zay nazahoana teo hoe lôzika, nazahoana fitenin'ny tanora de fiteny voasaina, voahevitra. Aiza moa ny anaran'ny tanora zany hoe fiteny tsara zany? Ao am'lay tena logos de Jesoa. Raha tianao zany re tanora no hoe ho tanora ho eken'ny olona, ho manana zay maha izy azy de zao mianara aloha am' Jesoa, mianara maka fahendrena ao am'lay tena logos, lay fahendrena ao am' Jesoa. Aoky ianao ho fianarana, aoky ianao ho modely satria ianao nianatra tamy Jesoa, satria ny tenin'ny Jesoa de eo am-bavanao, satria ianao mianatra amin'ny soratra masina, satria ianao feno fahendrena. Zava-dehibe rehefa malala le hoe tanora lay tahaka amin'ny fiteny. Ohatrany tsy de hita tsony moa zany ao anatin'ny fahatanorana satria ndraindray be de be ny toa hitanao tanora miteny maloto,
tanora teniteny foana, mamingavinga olona, tsy manaja olon-dehibe, tsy manaja rafi-piarahamonina, tsy manaja soatoavana amin'ny teny. Ny ahafantarana voalohany indrindra fa olona voavolavola, olona azo ilay tahaka ianao de eo amin'ny fiteninao voalohany indrindra, tsy ny endrika ivelany akory fa ny fiteninao voalohany indrindra. Io ntaolo malagasy nahatakatra an'io, ho ntaolo manao hoe ny vava soa na ny teny soa sakafo. Zava-dehibe aloha ny hoe teny, ny firesaka, ny fanazavana hevitra, ny fomba fanohanan-kevitra, modely ianao amin'ny fiteny. Hoy Paoly amy Timothée. Fa ny faharoa de zao ihany koa izy, tsy amin'ny fiteny ihany ianao no modely na alay tahaka fa amy lafiny fitondratena, amy lafiny fitondratena, zany hoe amy lafiny fifandraisana amin'ny olona. Tanora alay tahaka, tanora modely amin'ny fitondratena. Satria Paoly de manazava fa ny kristianina de epistily velona, zany hoe tsy ny teny aloky ny vavantsika ihany no epistily fa ny fihetsikitsika koa, ny fifandraisantsika amy mpiarabelona koa dia miteny ho epistily. Tanora zay hajain'ny olona, tanora zay mateo tia, tanora mahatonga alay tahaka de zao tanora milamina tsara ny fitondrantenany, milamina tsara ny fihetsiny, manomboka hatrany amin'ny akanjo tafiana io, hatrany amy fibangona volo io, hatrany amy fahadiovana io, amin'ny ara-batana, ny fihetsika mihitsy zany dia fihetsika alay tahaka. Miady hevitra be ny olona amin'ny ankehitriny, ny tanora amin'ny ankehitriny satria lamaody zao moa zany teny hoe ahoana moa zany zao, ahoana ny tatouage, ahoana ny fibango volo isan-karazany to, loko isan-karazany, ahoana ny satria ny lamaody zay zao, dia ahoana ny fomba fitondra amy fiainana amy zavatra ohatr'izany. Tsy mety ve zany, eto Paoly de miteny hoe ho fianarana ho an'ny mino ianao amy fitondratena, ahoana ny fianarana ho an'ny mino am'izao ataotsika hoe lamodiny taonjato sy raika amby roapolo zao, zay hafa be mihitsy raha mitaha amin'ny roapolo taona talohan'izao. Zava-dehibe dia ny fametrahan'ny tanora fanontaniana ny hoe inona ny mahasoa. Tsy tsara amy Paoly amy Soratra Masina ny hoe manome fahafahana ny Soratra Masina, manome fahafahana ny Soratra Masina saingy ny Soratra Masina de nanafatra ny amin'ny hoe amin'ny fomba fitafinao, amin'ny fomba fiakanjonao, amin'ny fomba fitafy ihany na fomba fiakanjo, na amin'ny fomba fibango volonao io, na amin'ny fomba fiaingonao mihitsy ara de zao fianarana ianao any, modely ianao. Ary atao hoe modely io dia ny baiboly tsy nanome hoe zao ny fomba fitafy fa zao kosa no hafatra ny fitafy maontina. Ny atao hoe maontina de zao tsy mandrava lay lamina, lay endrik'Andriamanitra ao anatin'ny vatan'ny olona, lay tempolin'Andriamanitra, dia maontina zany hoe tsy mandrava ny fahamasinan'lay mpanompon'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka hitanao fa mitovy fahamotinana ny tatouage manerana ny vatana de ataovy, fa tsy hitsika mihitsy mpino ny manao hoe raha ohatra ka feno tatouage manomboka any amin'ny andro raha mandrapaha tonga aty amy falaty dia tsy milaza fahamotinana mihitsy zany. Ny olana zany tsy hoe tsara, sa ratsy tsy zay loatra, fa ny olana hoe mahasoa zany hoe tsy mandrava fahamotinana ve le izy, zakan'lay fiarahamonina misy anao ve le izy, satria mety tsy ho zakan'lay fiarahamonina koa de tsy tonga modely ianao. Tsy zakan'lay fiarahamonina le izy satria le fiarahamonina dia mbola hafa ny fomba fisainany. Ny antsoina hoe olon-kendry, tanora endry de zao mahafantatra ny hevitry ny fitafiany amy toerana tokony hisy azy, hoe mety amy ty toerana ty ve izao fiakanjoko zao, zao fibango voloko zao, mety ve zany amy ty toerana ity, mety ve zany am'izao fotoana zao, mety ve zany amin'ny andraikitra misy aho. Tsy maintsy zay lafin-javatra telo zay no hamantarana hoe modely sy endry ianao, ny fitafinao, ny fomba fihetsikaao,
ny ekoditrao eny tananao de zao mifanaraka am'ilay fiarahamonina misy anao ve amin'ny fotoana zay ijorono vavolombelona iteninanao, mifanaraka amin'ny mpiainanao ve, mifanaraka am'ilay toerana ve, zay ny voalohany. Fa satria moa tsika ny tonjato enatsika tonjaton'ny individualiste zay marina be fa efa iainana isan'andro ny individualisme de manjary lasa tsy miraharaha ny hafa hoe ka inona mo zay tiako an'io, inona nidiranao na fenoko tatoazy hatramin'ny vatako ray manontolo ara, inona nidiranao na dia akanjo fo kely aza manasa-piara sanatria-dresaka nanaovana, inona ny oranao anao na dia mifinjofinjo tahaka n'inona ary akanjoko le izy tiako anaovana ihany, ny sainao sy ny masonao no efa ratsy, raha zay no ijerentsika azy fa tsy zay no antsoina hoe olon-kendry. Ny olon-kendry tsy zay, ny olon-kendry tsy mitona mamaky azy, tsy ny hoe ny tenany fa ny mamaky azy de zao ny fiarahamonina zay ijorono vavolombelona ho modely. Tsy modely ny olona anankiray raha ohatra ka mifanohitra lay fiarahamonina misy azy mandany tenany, mandany fijorono vavolombelony de tsy modely izy. Tonga de mikatona ny olona hoe tsy haino anao zay satria ianao aza zao no ataonao, tsy haino anao zay satria ny fitafinao raha ohatra zao, tsy haino anao zay satria eny ekoditrao raha ohatra zao. Dia zay mahatonga an'i Paoly eto manafatra ny Timoty hoe tandremo tsara ary ny fitondratena anao, raha miteny hoe fitondratena dia tsy lay fifandraisana amin'ny mpiarabelona ihany fa lay hatramin'ny fiakanjo, hatramin'ny fiteny, hatramin'ny lafin-javatra maro samihafa zay ifandraisanao amin'ny tontolo manodidina anao. Modely amin'ny fitondratena, modely amin'ny fitiavana, rehefa miteny hoe fitiavana io charité no ampiasain'i Paoly fa tsy agape, zany hoe lay asa soa, tanora tia asa soa, tanora tia mpiarabelona, tanora mahafoy. Ny am'izao andro antsika zao moa ny tanora malagasy indrindrindra de mbola tsy zatra loatra ny antsoina hoe bénévolat. Indrandray ara de ohatran'ny beazina amin'ny hoe miandry zavatra foana isaky ny misy zavatra hampanaovana de miandry zavatra ny tanora. Fa tsy lay tanora zay ilain'ny fiarahamonina, tanora zay satria matanjaka izy de ianterana raha ny tokony ho izy, tanora zay mahafoy fotoana, tanora zay mahafoy aina mihitsy aza ho an'ny mpiarabelona, zay le hoe amin'ny fitiavana eto hoe misy ve tanora fikambanana tanora mamboly hazo, fikambanana tanora manadio ny hopitaly, fikambanana tanora manadio ny arabe ohatra, marina fa hoe misy asa daholo zany rehetra zany, fa zao lay tanora modely de zao tanora tia ny fiarabelona, tanora tia olombelona. Raha ohatra ka tsy manana zany toetra zany Timoty dia tsy haino azy ny olona, satria tanora zay miaina ny fitiavana namana ny tiany Paoly resahana eto. Be dia be ny tanora amin'ny vanim-potoana ankehitriny tsy miaina ao anatina fikambanana akory ary. Hafahafa be, ahoana moa no mahatonga anao ho modely lay tahaka raha tsy misy fikambanana akory ary misy anao? Ry tanora, midira fikambanana ao anatin'ny fiangonana, satria ao anatin'ireny fikambanana ireny no hizaranao fitiavana, lay charité zany, hizaranao lay fifaliana, hizaranao lay talenta zay nomenanao. Noho zany dia zava-dehibe ara ny hoe miaina ao anatin'ny fikambanana ny tanora, miaina ao anatin'ny fiangonana, ary tsy ao anaty fiangonana ihany fa mety misy fikambanany zanakam-pelezana, misy fikambanan'ny ara-panatanjahantena, fikambanana ara-kolotsaina, izay ijorono lay tanora vavolombelona mba hanehoany fitiavana sy hizarany fitiavan-namana sy fitiavanany olombelona tahaka azy. Hoy Paoly amin'ny Timoty eto, aokenao fianarana ho an'ny mino amin'ny fitondratena ary amin'ny fahafoizana fotoana, amin'ny fahafoizana amin'ny fitiavana, amin'ny asa soa. De io ihany izy koa manao hoe ho fianarana koa ianao amin'ny finoana. Le finoana de zao lay fahamarinam-pinoana, lay ataovy hoe fitiavam-bavaka, ataovy hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, ataovy hoe andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Modely alay tahaka amin'ny lafiny ara-pinoana. Raha ohatra ka mipetraka tsara ao anatin'ny fiainan'ny fahatanorana zany hoe
anatin'ny tanora zany hoe za teo modely, za tanora teo modely de ny ampianariny soatra masina aminao de zao meteza aloha ianao ho modely amin'ny finoana, meteza ianao mitoetra amin'ny finoana, miangona, mianatra soatra masina, mahana fiainam-bavaka de mipetraka olona mipetraka olona ekety tsy ataon'ny olona tsinitsinina mihitsy ny tanora be finoana, ny tanora mitoetra amin'ny finoana, hajain'ny olona ny tanora mitondra tena tsara, hajain'ny olona sy omen'ny olona toerana ny tanora tsy miteniteny foana, hajain'ny olona sy omen'ny fiarahamonina toerana ny miaina amin'ny finoana. Ary de hoy koa reto manao hoe tsy amin'ny finoana ihany fa amin'ny fahadiovana. Raha miteny hoe fahadiovana de tsy ilay fahadiovana ara-batana inany am'ilay fitondratena, fa lay fahadiovana amin'ny fiainana, lay fahamasinana zany io, le fahamasinam-pitondratena. Raha tsorina dia ny fanajana zany a dia setry ny toetra, setry ny toetranao zany ny fanajana. Fanajana zany tsy zavatra takiana, tsy hoe za maninona no tsy hajaina, za maninona zay tanora no tsy rarahina, maninona zay no tsy mba omena toerana, maninona zay no tsy ataonareo an'izao, nareo tsy mahatoky tanora, ny fiarahamonina zany tsy atao an'izany, fa setry ny toetra ilay fanajana. Tonga ho azy ao anatin'ny omen'ny olona nao azy fotsiny ny fanajana raha toa ka hainao ireo toetra ireo, raha ao aminao ireo toetra ireo, raha milamina tsara ny fomba fiteninao, milamina tsara ny fitondrantenanao, miaina tsara amin'ny fitiavana ianao amin'ny fonan'ny fahadiovana de zao tonga ho azy ao anatin'ny fiarahamonina ny fanajana tanora. Fa matoa tsy manaja tanora ny fiarahamonina de zao hitany fa tsy mitoetra tsara amin'ny finoana izy, tsy azo itokisana izy, na koa tsy miaina amin'ny fahamasinana izy, na ny fomba fiteniny mandratra, na ny fomba fitondrantenany manohitra ny soatoavina, na ny fomba fitafiny mandrava ny fahamotinana de manjary tsy totena izy. Hoy manao hoe inona nataon'ny tanora mba hahatonga azy ho toteny na mahatonga azy ho hajaina na tonga hazanana zay maha izy azy de modely izy. Fa ny faharoa de zao koa, ny faharoa tsy hoe modely ihany izy fa ny faharoa de zao hita koa ny fitombony, andininy faha 5ambinifolo, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Hajain'ny olona ianao ry tanora, tian'ny olona ianao ry tanora, mahafinaritra ny olona ianao ry tanora rehefa tsapan'ny olona ny fandrosoanao, tsapan'ny olona fa olona mitombo ianao zany, olona liam-pahalalana, olona zay tanora liam-pahalalana, tanora zay tsapan'ny olona ny fiezahanao. Raha ohatra ka teo amin'ny toerana anankiray A ianao anio de afaka tsapan'ny olona hoe io izy fa tonga eo amin'ny toerana anankiray B androany, zany hita lay fivoaran'lay fiainana, hita le fiezahana. Ny fiarahamonina dia tsy azo atao fotsiny zany hoe maninona ka ihany tsy hajainareo, maninona tsy mba omenareo toerana, maninona zay tanora satria tsy hitan'ny olona lay fitombonao, ny fiemoranao no hitan'ny olona indraindray sanatriany rany, ny fiemoran'lay tanora no mety hitan'ny olona hoe to miemotra zany izy zany, to tsy mandroso izy zany, to tsy mitombo ny fahalalany, to tsy mitombo ny fitiavany, to tsy mitombo ny fanoloran-tenany de tsy mahatoky ny olona, manjary lasa tsy manaja ny fiarahamonina. Eto ary dia hoy Paoly manao hoe ho modely ianao dia tsy ataon'ny olona tsinitsinina, fa izao koa aoka ho hitan'ny olona ny fitombonao de tsy ataon'ny olona tsinitsinina ianao. Ry havako, ho anao tanora, aiza moa ny anarana an'izany? Ao amin'ny soratra masina. Aiza ny anarana an'izany? Ao amin'ny Jesosy. Aiza ny anarana an'izany toetra zany mba hahatonga antsika ho modely, mba hahatonga antsika handroso ry tanora de zao ao amin'ny Jesosy. Miarahara amin'ny Jesosy, mianara amin'ny Jesosy dia omen'ny tompo anao zany toetra zany. Araka ny tenin'ny Jakoba hoe zay tsy manam-pahendrena aoka izy angataka. Ao amin'ny Jesosy no anananao zany toetra zany. Fa raha tanora miorina tsara ao amin'ny Jesosy anao de zao tsisy anao tsinitsinina anao. Rehefa miorina tsara ao amin'ny Jesosy ianao dia tonga ho azy ao anatin'ny fiarahamonina ny fanajananao. Mahateo ho tia ny tanora miorina amin'ny fivavahana, mahateo ho tia ny tanora miorina
ao amin'ny fiangonana de tonga ho azy eo anatin'ny fiarahamonina ny fitokisana ny tanora fa tsy mahatoky tanora kiliolio, tsy mahatoky tanora mamilava sanatria, tsy mahatoky tanora kamo mianatra, tsy mahatoky tanora tia miliby anivon'ny fiarahamonina ny fiarahamonina satria ny fiarahamonina manana maso de ny olona itokisa ny olona ajainy de zao olona modely azony alay tahaka repère ary olona zay tsapany kosa ny fandrosoana. Ivavaka sika tompo ampisaoranao zay amin'ny soatra masina zay nomenao anay manafatra ny tanora mba ho tonga modely, manafatra ny tanora mba handroso amin'ny aram-panahy maha olona feno ka mahatonga ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona hanaja azy reny. Mivavak'izay tompo, ataovy mahay manaja tanora, mivavak'izay ataovy mahay mahatoky tanora, ny fiangonana, ny fiarahamonina. Kanefa tompo mitalao indrindra koa zahay ary mba hanananay tanora ho azo alay tahaka, mba hanananay tanora modely, mba hanananay tanora fianarana ho an'ny mpiarabelona, fianarana ho an'ny mino, fianarana ho an'ny hafa, indrindra tanora mandroso amin'ny fahalalana, amin'ny fahendrena, amin'ny fahatahorananao. Am'izao herinandro vao manomboka izao Jesoa de mivavaka ho an'ny tanora zay, ho an'ny tanora ao tokantranonay ao, ho an'ny tanora ny fiangonana, ho an'ny tanora ny firenena. Tompo vangio ny tanoranay mba ho tanora halay tahaka, mba ho tanora modely amin'ny fiteny, amin'ny finoana, amin'ny fitondrantena, indrindra aza amin'ny fifandraisana aminao Andriamanitra sy ny mpiarabelona. Amboary ny tanoranay mba hianteran'ny fiangonana, hianteranao Andriamanitra. Tefeo ny tanoranay mba ahazaka ny andraikitra zay iantsoroany ka ho modely alay tahaka. Ataovy tanora maharitra mianatra ny teninao, tanora manaiky tefeny ny teninao, tanora koa ho tia fiangonana. De manjaka Jesosy ao am-pon'ny tanora tsirairay ianao mba hananan'izy ireny fiainam-pifaliana ao anandro ny fahatanorana ary hananany fahatahorananao. De mety ahiny tontolo andronay anio Jesosy. Amen.